Taorian'ny fanendrena azy omaly dia nanomboka nanao ny asany amin'ny maha-Prime Ministra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany azy androany Andriamatoa Fourebouza Julien ny fanohizana ny asa aman'andraikitra napetraka eo anivon'ny departementany sy ny amany olana ny fananantany no laharam-pahamehana ho azy. Isahana ny fitohizan'ny asa ary vonina amany olana ny fananantany Rebouza Julien, Prime Ministre lefitra vaovao misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ary ampiasa ny traikefananany entina hanatsarana ny tontolon'ny fananantany eto Madagasikara. Fantatra dia fantatra tokoa izany olana izany fa matoa moa izany ny ekena ny andraikitra mitantana ny ministera ety izay marivo efa ambady tantaniko ihany taloha tamin'ny fahatanorako dia vonina ny amaha olana ary tsy handraraka ilombeandoha satria haja sy voninahitra lehibe no natotry ny filohan'ny tetezamita ny tenanay mitantana ny tony departemanta goavana etony dia ino afa tsy maintsy hitadiavina zavatra rehetra hamahana ny olana rehetra misy na amin'ny fananantany zany na amin'ny zavatra rehetra araka izay azo atao. Ny ampitson'ny famoahana ny lisitra vaovaon'ireo ministra mpisolo-toerana ireo ministra kandida eo anivon'ny gouvernement dia nandray ny asa n'ity Prime Ministre lefitra vaovao ity io arivonina natanterahana ny famindram-pahefana teo aminy sy ny Prime Ministre lefitra teo aloha Andriamatoa Azo Andriananarivelo. Ingénieur hydraulique Rebouza Julien efa solombavam-boaka Madagasikara teo aloha mpikambana teo anivon'ny CST ary efa ministra fanajariana ny tany teo aloha ihany koa.